dia manonona trany ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo amintsika omalina tsika andresaka ny amin'ny hoe ho aminareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo ny fanahy masina dia mampiditra atsika amin'izany fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo izany mampiaina atsika ary mampandroso atsika mampitombo atsika ao amin'izany fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo izany fitinina fa rehefa tena miaina fiainoan'izany ianao dia ho tanteraka eo aminao le hoe zao avy izy mba nanany fiainana sady ananany be dia be. Androany antsika dia resaka zavatra anankiray izay inoko fa tena ampaherenao satria dia tsapako nampahery manokana ny amin'ny fanahy masina mampiditra amin'ny fitiavan'Andriamanitra ray izay koa natongava ny fanahy masina tetỳ ambonin'ny tany. Ao amin'ny Romana 9:20 no manomboka dia manambara isika hoe tsy nanay ny fanapahandevozana ho amin'ny tahotra fa nandray ny fanahy ny zanaka natsangana izay antsointsika hoe Aba ray. Ny fanahy izy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Izay koa zany tena antony lehibe ary tanjona ihany koa lehibe fiatraikany lehibe eo amin'ny fiainan'ny olona izay mandray ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo ny fanahy masina nampiditra an'izany aminy. Tsy misy hoe manatona aho Jesosy tompo raha tsy tao amin'ny raiko amin'ny alalan'iza amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ao koa ilay teny ny fonona dia avy amin'ny toriteny fa raha mandray toriteny ny olona anankiray dia ny fanahy masina no mampahiratra azy manokatra ny sainy manentana ny fony handray ilay votsy mety lo izay nafafy dia ny tenin'ny Kristy. Rehefa nandray ny famonjena ilay olona dia ho ny ten'Andriamanitra izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ditantsika fa misy zavatra telo loha ao: nomeny hery, nomeny fahefana, nomeny anarana ho tonga zanak'Andriamanitra. Vao miditra ao anatin'ny olona anankiray ny fanahy masina dia miara-milaza amin'ny fanahin'ilay olona izy fa zanak'Andriamanitra ilay olona. Ny mahazanak'Andriamanitra zany dia tsy hoe satria mitory ny filazantsara dia izay ny ananako antoka hoe zanak'Andriamanitra. Mety misy olona mitory ny filazantsara fa tsy zanak'Andriamanitra izy satria tsy nandray ilay famonjen'i Jesosy Kristy. Mety misy mpitondra fivavahana ary tena misy zany indrisy izay tsy nandray ny famonjen'i Jesosy Kristy. Mety misy olona hitanao manao asa soa be izy, miresaka betsaka momba an'Andriamanitra izy fa tsy nandray ny famonjen'i Jesosy Kristy. Fa tsy maintsy mandray an'i Jesosy Kristy vao mahazo an'ilay hery. Manao moa le mandray mametra-pitokisana amin'iny mandray ho an'ny tena manoka. Firy moa ny olona mahany lalatsy anjery toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Zao tontolo izao zany ozy dia filme nous irons tous au paradis. Tsy marina zany ry havana, indrisy tsy marina zany. Mba tikany ho marina zany satria tsitsik'Andriamanitra isoverina dia iray azy fa tsy marina zany. Fa ny Baiboly milaza fa tsy mijanona eo amin'ilay toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Ny toy izany nomeny ny zanany lahy tokana izay maha-Andriamanitra fitiavana azy, nomeny ny sarobidy indrindra, tsy zavatra no nomeny. Mila esorina misaintsika mihitsy n'le hoe satria tia Andriamanitra dia manome fiara tsara tarehy izy na manome fitafiana tsara tarehy izy. Aza mieritreritra no satria ny olona iny tian'Andriamanitra dia bolangina be izy sy ny sisa. Fa ny fitiavan'Andriamanitra dia nasehoany voalohany indrindra amin'ny fomba ilay tena faratampony indrindra. Ary tokony isaorantsika ny ray foana izany hoe ray eo misaotra anao fa ny zanakao mahalalanao mihitsy no nomenao endre manahoana ny fitiavana nasehon'ny ray antsika. Hatria rehefa nandray ilay fanomezana itsika dia tsy very fa manana fiainana mandrakizay. Ho anao raiso ilay fanomezan'Andriamanitra dia Jesosy Kristy tompo. Aza miazakazaka amin'ny fanasitranana aloha, aza miazakazaka amina fahagagana aloha
manao zany ny tono satria tsy miova izy omaly isan'io ary mandrak'izay fa raha isy aloha le fanomezana lay fitiavany atolony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo fa ianao ny tiany ianao dia nomeny anao ny zanany. Za tsy mahavita an'izany, tsisy olona mahavita an'izany. Io omeny maimaim-poana ny zanany, atolony olona tsy mendrika, olona izay nitsangako fahavalony, olona izay nandaha azy nefa dia nomeny satria tia. Eo kosa nefa tsy ny olona rehetra mandray le fanomezana, fa izay mandray le fanomezana kosa dia meny hery tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Rehefa zanak'Andriamanitra dia mitoetra ao anatin'ilay olona ny fanahin'Andriamanitra. Tsy ny famantarana ivelany zany no tena hafantariny ao anatin'ny olona iray ny fanahin'Andriamanitra, fa ny fananana antoka fa zanak'Andriamanitra, fananana antoka fa ilay iray nahary zao rehetra zao antony zavatra rehetra, aretany zavatra rehetra ry afaran'ny zavatra rehetra, raiko abako io. Zay dia mifanojo mihitsy ny teny malagasy sy ny teny hebreo amin'ilay hoe aba, ray. Tany amin'ny tany izay naterahako dia izay no mahazatra ny mponinany. Ny ray tsy atsoina amin'ny anarany fa atsoina amin'ny anaran-janany. Lanto ny anarako dia ny raiko niteraka ara-nofo tamin'izany dia natsoina hoe iabany lanto. Hatramin'izao tsaroko ilay izy satria io ray izay nian-danitra io izany amin'izao fotoan'izao ara-panahy, iabany lanto. Satria ny fanahy masina miara-milaza ny fanahiko io hoe aba ray io zanak'Andriamanitra. Ary io ny zava-dehibe amin'ny fiainana kristiana hoe tafiditra amin'ny resaka fananahana, tafiditra amin'ny resaka fananahana. Ny fanahy masina ny afaka mampiditra antsika an'izany, ary izay nambaran'i Jesosy tamin'ny Nikodemosy, raha tsy ateraka indray ny olona, tsy maintsy ateraka indray. Raha misy olona ozy tsy ateraky ny rano sy ny fanahy, ny rano ilazana ny tenin'Andriamanitra, ny fanahy ilazana ny fanahy masina. Ny fanahy masina zany no mahatonga antsika ateraka indray. Noho ny amin'ny raintsika ara-nofo dia nateraky ny nofo isika, ary izay teraky ny nofo dia nofo, fa izay teraky ny fanahy dia fanahy. Tsy maintsy ateraka indray ianareo izy. Zava-mahagaga loatra zany hany ka ny teny Nikodemosy na dia mpampianatra antsoina hoe docteur ary Nikodemosy, dia izy ataoko ahoana indray ozy no hiverina ny kibondreniko dia ho ateraka indray. Na isy ary zany dia mbola nofo ihany, satria izay teraky ny nofo dia nofo. Ary izay ny olana manao izakaraka ny nofo ny olona dia mieritreritra izy ho ateraka indray, na impolo na injato. Fa zao ny zavatra ambarako aminao, ny fanahy masina no mampiditra antsika amin'izany fahaterahana indray izany. Tsy maintsy ateraka indray, tsy ny maizahoa araka ny nofo no mahatonga zanak'Andriamanitra, fa ny maizahoa ara-panahy. Ary ny fanahy masina no mampiditra amin'iny ny zavatra voalohany ataony ao dia ny mampiditra amin'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo. Rehefa tafiditra amin'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo dia izy mihitsy no manome ilay fanambarana anaty fa zanak'Andriamanitra, dia mampiditra amin'ny firaisana amin'ny ray. Azagaga zany tsika fa ny hebreo teo aloha tsy dia mahazatra azy miantso hoe aba na hoe ray reo miresaka amin'Andriamanitra izy. Izay nitatsika ny mifanekena taloha, fa rehefa miteny amin'Andriamanitra izy dia tamin'ndry Abrahama ohatra dia El Shaddai, Jehova Nissi, tady fanasitrahana izy Jehova Rafa. Misy anarana be dia be, ohatra ny endry Nebokadnezara moa dia inondray jentilisa moa fananana fomba fiantsonoko, satria izay koa ny antsoiny Daniela azy El Elyon, lay avo indrindra. Tsy ho voatanitsako eto daholo ny anarana be dia be antson'Andriamanitra. Dia ny hafarany ny fitinina amin'ilay Adonay,
tompo zao nefa ny zavatra ambarako aminao zay mihitsy mampiavaka amin'ny fanekena taloha satria sombontsombo ny nahafantaran'ny olona n'Andriamanitra arak'izay asa nataony tao anatin'ny toejahatra anankiray manokana sy vanim-potoana anankiray manokana nahazo fanasitranana Jehova Rafa zay fa zay koa tsy fanasitranana ihany no men'Andriamanitra ary tsy mpanasitrana ihany izy raha ohatra ka nisy fotoana zay namatsy ahy izy Jehova Jire mitsinjo ahy izy mamatsy ahy fa tsy mpamatsy fotsiny Andriamanitra ny afarany ry olona dia mampitandrina anao lasa tao fitaovana andray Andriamanitra mila vatsy fa tsy ho mila fanasavy sitrano tsy zay loatra le izy ary za miteny aminao inona ny tianao manana rano raiso ianao sa manana loha rano mihitsy tonga dia mazava mivaly teninao loha rano ny tedaviko ny loha rano ny soa rehetra dia voafintinao amin'ny epistity hoe sitrak'Andriamanitra hitoetra ho aminy rehefa niresaka momba an'i Jesosy Kristy izy ny fahafenon'Andriamanitra rehetra tsy azo foanany maro amin'izao fotoana fiangonana kristiana lasa miverina indray verin-dalana ka rehefa mitady fanasitrana ianao dia tsy Jehova Rafa za miteny aminao ao amin'i Jesosy Kristy nafiry teny fikasana ao amin'ny eny ary ao amin'ny amen zanaka ianao rehefa mijeny ianao zanaka afaka miantso tonga dia ray eo na aba na dada sitrak'Andriamanitra zany Jesosy nampianatra n'zany dia tsika indray zavatra hafa indray mitodia-tsika rehefa mivavaka nareo dina ny teny voalohany rainay ary zavatra be fiatraikan'izay aminao satria nahoana mahatsapy ianao fa akaiky mbola tsaroako foana aloha ianareo zay lavitra taloha dia manjary akaiky zao ao amin'ny Kristy akaiky an'izy voalohany indrindra lasa akaiky ny ray ary zany tanjo amin'ny fanahy masina ienanao le fahatsapana hoe tsy fanahy-pandevozana ho amin'ny tahotra rehefa mbany lalàna ny olona dia tahotra no mibanao fa rehefa mbany fahasoavana izy dia mahatsapy hoe zanaka koa satria zanaka dia tiana tsy njovona malala indri manao fitiavana aseon'ny ray antsika dia niatsoana antsika hoe zanak'Andriamanitra sady zany tokoa isika raiso feno ny fanambaran'Andriamanitra iaino ny fanambaran'Andriamanitra aoka isika dia tsy dia ho avilivily na fampianarany isan-karazany to ohatry ny manaitra be ohatry ny hoe vaovao nefa rehefa dinianaka izy tena tranainy be efa nilozany toetrandro ny testamenta fa Jesosy nampiditra ny testamenta vaovao dia isika ve hiverina ny ray amin'le efa nahatony satria Kristy ny farany lalàna iaino le mahazanak'Andriamanitra anao ry rahalahy iaino ny mahazanak'Andriamanitra anao ranabary efa noraisina ianao efa tiana ianao efa nikena ianao asa miaina amin'ny fanamelohana iaino ny fitiavan'Andriamanitra ray ary efa tianao Andriamanitra ray ny dia mankatoy ianao lasa mankatoy ianao ary ny fitiavana ny fatanterahany lalàna ary na ny jiosy zany dia efa nampianarina zanatra na fanekena taloha ny Israely io inona moa ny tediavin'Andriamanitra aminao ny hotian'Andriamanitra dia nefa moa Israely tsy mahay mitian'Andriamanitra raha tsy mandreny le fitiavan'Andriamanitra dia ho ijaonina apôstôly ny fitiavana hoe isika ty satria izy efa tiantsika taloha tsy haintsika amin'ny herin'ny tenantsika zany hiezaka indray isika hotian'Andriamanitra fa ny fanahy masina mampiditra atsika ary mampiaina atsika amin'izany fitiavan'Andriamanitra ray zany le atsony agape ara-panahy izy io voalohany indrindra ary misy vokatra izy io raha teny dia vokatra ny fanakatsahana mihoatra no fanomezam-pahasoavana mihoatra ary io fagagana lehibe indrindra hoe ahoana zany hoe andevon'ny ota teo aloha ny aina lavitra n'Andriamanitra teo aloha efa manjary tonga zanaka miaina ny fiainan'izany hoe malala manjary te hifandray manantona mpahatokiana
manatona manatona ampahasahina afaka miteny amin'ny ray hoe ray io arzay mihitsy nydika ny aba hoe loharano ianao ny loharano ny soa rehetra oa ny ray tiampahirenao a melohan'ny amaranako an'izao afatra zao rehefa nandeha tamina avion kely ny tovavy anankiray safotofotony rivotra dia ny varaontsana daholo mitao anatin'ilay avion kely dia izy ny natoky izy hoe ny rainy no mitondra n'ilay avion dia ny foazon'ireo olona tao amin'izy ny foazondry lozandry matory nefa tsika zao tsy fantatra anao velona anao faty na iro no ny masony tena nytany izy hoe mbola hidata ve no mitondra n'ilay avion eta tanao no mitondra sahirana be izy fa nainao niny le zanany hoe dadany mbola ao dia natory ndray izy manam-pitsariny anareo mahatsapa hoe zanaka ary zay ny zava-dehibe indrindra betsaka ny zatra mampatahotra sy mampanahy fa maherezy ianao mitsara amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao manana fahatokiana ary zao koa mbola misy zanak'Andriamanitra maro any ivelany any tiany ny ray antsoina eo an-tratra ny reny ho tahinany ianao amen.